aoka ivavaka isika rehetra. Velom-pisaoranao ny fona Iave Andriamanitra eo. Fa resy lahatra zay fa ianao no mitazona zavatra rehetra mba tsy ho levona ary miaro anay amin'ny loza sy ny arety mandringana ary efa nanasitrana anay koa azy. Velom-pisaorananao ny fonay satria izay mpanota de iny fa nalainao ho an'ny tenanao ka tonga masina ao aminao. Tonga Andriamanitra ianao ary zay tonga olonao no ny asanao irery ihany. Velom-pisaorananao ny fonay satria atolotra ao zao andro izao fotoana izao ho fankalazanay ny 10 taona izay nisokafan'ny vondron'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook. Ary isaoranay ianao ny amin'ny fampianarana rehetra zay ataonao am'izao fotoana izao, tsy ho fahalalana fotsiny ihany fa tena ho fampiorenam-pinoana ary atao fitsapanay indrindra fa tsy maintsy mandroso zahay na inona fahasarotana na inona olana atrehanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona anaovanay izany vavaka izany. Amen. Voalohany indrindra ry havana malala ao amin'ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika am'izay azahoantsika izao fotoana izao ahafahana mankalaza ny 10 taona izay nisokafan'ny
vondry ny zanaky fiangonana Luteranina Malagasy amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook. Arabaina no tain'Andriamanitra daholo tao anatin'izay fotoana izay. Eto dia misaotra manokana ireo tompon'andraikitra voalohany amin'izany vondriny zanaky ny fiangonana Luteranina Malagasy izany eto amin'ity tambajotra tserasera ity, manolotra ny tenanay ny anjara saotra tompo. Ny lohahevitra izay natolotra dia mitondra ny lohateny hoe ny fiangonana mivoaka amin'ny fiboana araka ny testamenta taloha. Ny fiangonana mivoaka amin'ny fiboana araka ny testamenta taloha. FTB efatra no tsy azontsika dinganina amin'izany. Ny voalohany, famaritana. Ny faharoa izay resahan'ny testamenta taloha momba ny aretina, na ny valana aretina, na ny arety mandringana, sy ny fiboana aterakany, ary ny fiatrehan'ny zanak'Israely azy. Ny fahatelo, ny fomba fiatrehan'ny fiangonana ankehitriny ny fiboana, mandritra ny fisehoan'ny valana aretina Covid. Ary ny fahaefatra farany, izay tokony ataon'ny fiangonana rehefa mivoaka amin'ny fiboana izy. Voalohany, famaritana. Teny anakiroa no tsy azontsika tsy faritana amin'izao lohahevitra izao. Ny anakiray, voalohany dia ny fiangonana, ary ny anakiray faharoa dia ny fiboana. Ny fiangonana. Manana teny roa ny testamenta taloha ilazana ny hoe fiangonana. Ny voalohany dia ny teny hebreo hoe eda, izay midika hoe fiangonana na fijoroana vavolombelona. Exodosy 12:1-7, Nomero 10:1-2 sy 7. Ny teny faharoa dia ny voambolana hebreo hoe kahal, izay midika hoe fivoriana na fiangonana ihany koa. Exodosy 12:1-5, Levitikosy 4:4-4. Ireo teny roa ireo dia samy nadika ny Baiboly septanta hoe synagoge. Ny synagoge dia tambateny Grika avy amin'ny preposition syn, izay midika hoe miaraka, ary ny agao na ny verba hoe agao, izay milaza azy hoe asa fitariana na mitariky. Ny synagoge zany dia midika hoe miaraka mitarika, satria ny nataotao dia fiarahana namaky ny lalàna sy fiarahana ny vavaka. Araka ny testamenta taloha, ny teny hoe synagoge dia tsy nilazana toerana ihany, fa nilazana indrindra ireo olona na vahoaka na natateraka ny fivavahana tao. Nomery 7:10 sy ny 12. Ary io dia amafisin'ny testamenta vaovao araka ny asan'ny apôstôly 1:9-7, 7:2. Izany fa tsy hafa no nahatonga ny dadabe antsika dia Dr Martin Luther na nisy tsindripeo sy nanazava fa ny fiangonana hoy izy dia communio sanctorum, izay midika hoe fiombonan'ny olona masina. Ny olona no tondrona amin'ny hoe fiangonana, fa tsy trano. Noho izany ny fiangonana dia fiombonana masina, fivorian'ny olona masina. Tsy avy aiza io famaritana io, fa avy ao amin'ny soratra masina indrindra. Tsara ho fantatry fa misy fotoana ny voambolana hebreo hoe eda dia adika ny Baiboly septanta hoe Io Israel, izay midika hoe zanak'Israely. Nomery 7:10-5. Ny zanak'Israely dia efa nantsoina hoe fiangonana arak'izany. Ny zanak'Israely izay firenena nalainy Yahvé ho an'ny tenany, ka nilazany hoe izao ho Andriamanitrareo ary anareo olona. Ny olona masina no lazaina amin'izany, dia ilay firenena masina nalainy Yahvé ho an'ny tenany. Ny fiombonan'ny olona masina sy ny fivoriana masina izay Yahvé lohany no antsoina hoe fiangonana.
raha lazaina sy ampiarina am'izao vanim-potoana ankehitriny zao zany de zao isika izay nanaiky ho olony ave ao am' Jesosy Kristy no antsoina hoe olona masina na fiangonana. Isika izay miatrika izao fiboana izao ankehitriny noho ny aretina na ny valanaretina Covid no antsoina hoe fiangonana. Retsika teo sady miteny hoe fiboana. Fa ina tokoa moa midikany hoe fiboana. Ny fiboana dia teny malagasy nandikana ny teny anglisy hoe confinement na ny teny frantsay hoe confinement. Tsy hafa fa ny mato teny latina hoe confinare no nahazona ny anarana hoe confinia na confinio zay midika hoe famerana, fampijanonana, fitazomana, fanahenana ary koa famaranana. Izany hoe fanahenana sy famerana na fampijanonana olona mihitsy aza ao amy toerana mihiboka iray. Lazain'ireo filôloga fa nampiasana voalohany izany teny izany tamy taonjato fahaenina amby folo zay nentina nilazana ny fitazomana olona tamy toerana iray toy ny hopitaly, fonjy na ny toeram-piasana hafa. Ankehitriny miteny hoe confinement na ny confinement zay dika hoe fihiboana de voambolana malaza ary tonga ao ambavan'ny olona rehetra vokatry ny fisehoan'ny valanaretina Covid zay nanomboka tamy faraparany taona 2024 ary mbola mitohy mandraka ankehitriny. Ao anatin'izany isika dia mijanona na ampijanonana ao an-trano mba tsy hifanerasera amin'ny olona eo amy fiarahamonina, mba hamerana ny aretina tsy hianaka ary ny amaranana ny tsisiny zany ntsony azy. Fitazomana ny olona tsy hivezivezy eny an-tsena, tsy hivezivezy any amin'ny faritra samy hafa be olona sy famorian'ny olona, eny tsy hifamezivezena any amin'ny faritany sy ny faritra roa samy hafa azy. Hitatsika am'izany fa voambolana miasa tokoa ankehitriny ny teny hoe fihiboana. Fa io no mitarika antsika ametraka fanontaniana hoe mba ahoana ny hevitry ny testamenta taloha momba ny valanaretina sy ny arety mandringana ary ny fihiboana sy ny fiatrehany zanak'Israely zany raha toaka amy resaky izy. Faharoa izay resahan'ny testamenta taloha momba ny aretina na ny valanaretina sy ny fihiboana aterakany araka ny fiatrehany zanak'Israely izany. Ny testamenta taloha de tena miresaka betsaka momba ny aretina na ny valanaretina na ny aretiny mandringana. Mazava arak'izany fa ny zanak'Israely de niaina sy nanatrika ny olana maro nateraky izy io. Ny anankiray manapofan'izany de ny fisiany voambolana maro samy hafa amy testamenta taloha. Ny voalohany de ny hoe Kehev izay ilazana ny fanaitaina na ara-batana zay ny sokajiana ho aretina. Indray izy io dia fanaitainana vokatry ny famorana izay mahazo ny olona vita folo. Genesis 4:7-10 Joba 4:1-7 7-7. Izany nefa dia aretina tahaka ny aretina tsotra ihany fa tsy valanaretina na arety mandringana. Fa manana voambolana maro ny testamenta taloha andikana hoe valanaretina na arety mandringana. Anisan'izany ohatra Negev nome 7:7-10 sy ny 7-7. Magefa Zakaria 4:11-11. Dever Hosea 4:7-11. Rehefa avy nandray ny didy 10 tao amy tendrombohitra Sinay na teo amy tendrombohitra Sinay, ry Mosesy niaraka tamin'ny zanak'Israely dia niala teo ka niazo any Kibrota Hatava. Niala kely any Kibrota Hatava izy reo dia nanomboka indray ny fimonomonona ny zanak'Israely miteny sady nandà ny Arona sy Mosesy
nanao hoe hoentinao faty aty va izahay. Vokatry zany dia nandefasany ave arety mandrindry anao fikapohanazy reo satria tsy manaiky ny fandaminana ary mandany fitendren'Andriamanitra. Ny teny hoe Negef no andikanany arety mandrindrana nahazo ny zanak'Israely eto. Omertoko fahatelo amby folo. Dimy faharety amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ary tam'izay dia nahafatesana olona 770,000 sy ray alina be izao. Ilazana ireo rehetra reo fa tena nisy fotoana ny zanak'Israely niara-ny aretina samihafa niatrika ny arety mandrindrana. Fa izao any nisy karazana aretina nanjo ny zanak'Israely zay saika nahazo azy ireo matetika sady mitovitovy tamin'ny fomba fiatrehana ankehitriny ny Covid. De tsino zany fa ny aretina zay antsoina hoe tsara ady na ny habokany amin'ny teny malagasy. Anisan'ny voalaza matetika fa nahazo zanak'Israely zany ohatra Emanapihira mpiara-mikira tamin'ny Asafa dia azony tsara ady. Salamo fahavalo valopolo. Uzia mpanjaka dia tratrany tsara ady. Tantara faharoa tofaina amby roapolo ambin'ny farany amby roapolo. Ny olona ahitana soratra aretin'ny abokana teo amin'ny zanak'Israely de izao ny ilazany soratra masina hoe natokana toerana. Ao amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby folo miresaka an'izay. Fa ny mato ateny hebreo hoe sagar dia tsy hoe atokana toerana fotsiny fa tena nogiazana sy naiboka. Zay no andikana azy. Zany hoe efa nisy zany ny fihiboana araky ny testamenta taloha tamin'ny alalan'ny aretin'ny abokany. Izao ny fandehan'ny fihiboana tamin'izany. Rehefa noahiahina ny fondran'ny abokana ny olona iray de naiboka 7 andro izy. Levitikosy toko fahatelo amby folo andiny fahaefatra. Iarona na ny mpisorona hafa no notendren'Andriamanitra izany aretina. Levitikosy toko fahatelo amby folo andiny faharoa. Ary izy reo no mpanapa-kevitra na aiboka ny olona iray na tsia arakaraky ny trangana aretina misy na ny symptôme isika. Mbola izy reo koa ny mpilaza ny fepetra arahana mandritra na ao arian'ny fihiboana. Raha ahitana sotra aretin'ny abokana ny olona iray dia aiboka 7 andro izy aloha. Ary raha hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitaka eo amin'ny oditry ny teny ny aorian'ny 7 andro izao mbola miampy 7 andro indray zany. Levitikosy toko fahatelo amby folo, andiny faraka amby telopolo, andiny fahatelo amby telopolo, andiny fahadimapolo. Zany hoe misy fanaraha-maso akaiky atao aminy. Ary rehefa jerena ny oditra amin'ny andro fahavalo amin'ny fihiboana faharoa zany ka rehefa hita fa tsy mitombo ny aretina de izay izy ho atao hoe madio na koa tsy marary. Ka rehefa tsy marary izy de mazava loatra fa afaka amin'ny fihiboana. Ireo olona ireo de mbola nahazo ny ara-nipetraka tao amin'ny toby ny ombona zanak'Israely. Fa ny olona izay efa fantatra fa tena boka kosa dia tsy nahazo niaraka nipetraka tamin'ny zanak'Israely fa nalefa tany ivelan'ny toby mihitsy. Levitikosy toko fahatelo amby folo, andiny fahaenina amby efapolo, salamo fahavalo amby valopolo. Ny hoe toby dia adikany dia avy amin'ny teny hebreo hoe moshav, izay adika hoe toeram-ponenana na toeram-pivoriana trano fipetrahana. Zany moa dia avy amin'ny mato ateny hebreo hoe yashav izay adika hoe monina mipetraka. Ary ambaran'ny mpandinika fa rehefa tena voapirofo fa boka ny olona iray dia na tsy nahazo ny fampiresaka sy ny fanerasera tamin'ny fianakaviana fa napetraka tany am'izany moshavy zany. Tsy nahazo miasa koa mandra-pahasitrany fa tena nogiazana tany ivelan'ny toby. Tany ivelany zany moshavy izany. Manapirofa zany ny fitaraina nataony Emana izay tratra ny abokana. Hoy izy rehefa nivavaka tamin'ny ave efa nampanavirina ho ahy ny olona nahazatra. Efa nataona fahavetavetana eo masony any.
voaidy ka tsy afaka mivoaka. Salamo fahavalavalopolo de fahavalo. Ozia-panjaka koa rehefa tratra ny tsara aty na ny abokany de na iboka natokana trano koa mba tsy ho afaka ifanerasera tamin'ny vahoaka zay hitany. Tantara faharoa fainam-bapolo de faharoapolo. Rehefa voapirofo fa tena tratra ny abokana olona iray tsara fantatra ihany de izao ampitafiana lamba tritra izy sady ny tena hoe maloto de tikositako fahatelo amby folo andiny fahaenina amby efapolo. Fa rehefa sitrana soamatsara kosa nefa de afaka amin'ny fiboana ary antsona hoe madio kanefa tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka ireto araka ny fandaminan'ny piarona sy ny mpisorona zay atao hoe lalàn'ny fanadiovana ao amle tikositako faefatra amby folo. Voalohany tsy maintsy miseho amin'ny mpisorona aloha hojerena hoe tena madio tokoa ve zay maritry ny fahasitranana moa zany. Faharoa ny mpisorona de milaza hoe sitrany anao ka mahazo miverina amin'ny fiarahamonina de taona mitoko faefatra amby roapolo andiny fahavalo miandry ny tenin'ny mpisorona izany. Fahatelo tsy maintsy manao fanatitra hoanina sy fanatim-panorenana fanatitra evaeva fa indrindra fanatitra noho ny ota satria heveriny zanak'Israely fa noho ny fahotana ny mahatonga ny abokany. Le tikositako faefatra amby folo andininy faharoamby folo. Ny tanjona am'izany de fanadiovana tanteraka ho afaka tamin'ny loto, tsy ny loto amin'ny hoditra ihany fa ny loto ara-pahotana koa. Ary indrindra atao zany mba ho fisaoran'Andriamanitra fa sitrana soamatsara. Ny fanatitra de manana foto-kevitra manao hoe fanomezana natao an'Andriamanitra azony famelan-keloka sy fanadiovana tanteraka. Ny toe-panahy naseho ny olona tratra ny abokany dia Iemana no maneho an'izany mazava tsara. Voalohany tsy nanadina ny ave izy na de naiboka azy fa napetraka ny tamin'ny ave ny fiainany. Nivavaka tamin'ny ave tsy akitsahatra izy ary napalavirina azy ny namany sy ny sakaizany raha teo. Salamo fahavalo amby valopolo miresaka an'izany mazava tsara. Zany hoe ninona ny tranga de niantso any ave izy ary zany ny fomba fiatrehan'ny fiboana. Fa amitsika ankehitriny kosa ahoana ny fiatrehantsika ny fiboana na ahoana ny atrehantsika ny fiboana. Ny fomba fiatrehan'ny fiangonana ankehitriny ny fiboana. Ny fiboana de nampisy fiovana maro lafy teo amin'ny fiainana zao tontolo zao, na ny fiainana andavanandro zany na ny fiaina fiangonana indrindra. Anisan'izany reto vitsivitsy tany saiko reto. Ao anatin'ny 5 andro farafahakeliny randrava-misy aty Madagasikara nijerena ny akabeazan'ny olona dia tsy mahazo mivoaka ny trano na ampijanonina ao an-trano tsy maintsy misipoka. Rehefa miasa de tsy afaka mivoaka ny trano fa manao home office. Ray videtana dia miezaka mividetana online. Tsy mahazo sady tsy afaka miaona mivantana ny tena olona, ny tena mpiray tanindrazana, ny tena mpiaramonina. Raha misy fahafahana dia atao amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera izany. Atsika fiangonana manokana tsy afaka miaona ny tena olona masina, tsy afaka miaona ny tena fiangonana fa atao pary Facebook na pary Google Meet na pary Jitsi maro no azo ampiasaina. Zany hoe sarotsarom-piaonana io. Ny tsy afaka manatanteraka an'izany de tonga de mijanona any an-trano ary miato-mba ny asa. Hitatsika rehetra mikatona ny trano fiangonana izay toerana anankiray anisan'ny isehoan'ny fiombonan'ny olona masina am'izay arahana mihinana ny ten'Andriamanitra
sy ny tenan Jesosy Kristy ary iarahana misotro ny ranomasina sy sarobidy. Ao koa ny manatrika fiaraha-mivavaka amin'ny alalan'ny televizion na ny onjam-peo samy hafa. Miara-mivavaka amin'ny andro sy ny fotoana voatondro any amin'ny tokantrano tsirairay. Ny fivoriana isan-tsokajy de tanterahana amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera. Miara-manaiky ny rehetra fa ny aina ny aim-panahy, tonga ny fangatsiaham-panahy, vokatry ny zava-misy tao anatin'ny fiboana sy ny fiainan'ny fiangonana amin'izany. Ary misy fiantraikany ara-ekonomika ihany koa zany, misy fiantraikany ara-tsosialy raha teo zany. Io indrindra no mahatonga ny hoe inona ny paikady apetraky ny fiangonana rehefa mivoaka ny fiboana izy. Izay no mitarika atsika amin'ny FDB faha-efatra farany, izay tokony ataon'ny fiangonana mivoaka ny fiboana. Zavatra roa no tokony atao. Voalohany dia ny fampatanjahana ny fiainam-panahy. Ny faharoa dia ny fampatanjahana ny olona feno sy manontolo. Ity am-piandohana nefa de tsara ny manisy tsindrim-peo fa Andriamanitra de mila atsika miaona mifanatry maso, mila atsika mandeha sady mandroso na inona olana na inona fahasarotana. Tsy tokony hiboka fotsiny ao an-trano raha tsy noho ny antony manokana. Toy ny manana reto hoy ave ary, lazao ny zanak'Israely mba handroso, tsy maintsy mandeha isika manatanteraka ny iraka sy ny tanjona kendren'Andriamanitra. Fampatanjahana ny fiainam-panahy voalohany indrindra sady ngeza indrindra de izao: ny fizarana sy ny fiainana madio sy marina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina. Ireo no mamelona ny finoantsika any ave ao am Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra no mitazona ny emana tsy hisaraka tamin'ny ave ka nahatonga azy votom-bavaka na de tao amin'ny fiboana sy ny aretina, na ny marimarina kokoa, na de tratra ny aretina ka nahiboka aza izy. Tsy misy afatsy ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fandraisana ny sakramenta masina. Fiainana sy fizarana an'izany madio sy marina. Ankoatran'izay, pitsopitson-javatra. Mazava loatra fa atao mifanatrika izany, fa tsy amin'ny alalan'ny sarotsarom-piainana, amin'ny alalan'ny online. Raha sanatria mbola mitohy ny fiboana de izao mila mihevitra ny fampianarana sy ny fanokafana ny trano fiangonana na ny fampianarana ny fiangonana amin'ny andavanandro araky ny fehitrisa apetraky ny fanjakana mba ho afaka mivory mifanatrika isika. Fampatanjahana ny fiainam-panahy, ny famerenana ny fampianarana ny soratra masina any amin'ny sapam-pikambanana sy ny sapan-draharaha rehetra tsy akanavaka, ary famporosiana azy ireo hiverina amin'ny andraikiny araka izay manandrify azy. Azo atao ihany ny online, ao tsy miteny mihitsy hoe tsy ilaina ny online fa ilaina saingy ao anatin'ny fotoana maningana na fotoana no ny antony manokana. Fa tsy misy ohatrany mifanatrika ny olona masina fa tsy mihiboka any an-trano. Any no am'izany de anehoana ny fiainana tena feno fa tsy fisarisary-piainana. Eto le manisy tsindrim-peo manokana momba ny sampana fifoaza arena lehibe atondry Jesosy ho antsika izany. Amporisihina ny pastora sy ny mpiandry hitoroteny sy hamoaka demoni araky ny fampianaran'ny Dada Ray Solange hoe torimo filazantsara avoay demoni. Ilaitsika fantatra zao. Fa ina kosa ny fampatanjahana
maolona feno sy manontolo. Indraindray isika de tavela loatra eo ambava amin'ny hoe fitondrana ambavaka fa ny tanatsika sy ny tongotsika tsy miasa. Mila miasa ho hita maso isika na amin'ny sehatra ara-pahasalamana, na amin'ny sehatra ara-ekônomika, na amin'ny sehatra ara-tsosialy, ho fanarenana sy ho fampirisihana ny fiangonana ho tonga amin'ny fizakantena. Lafiny ara-pahasalamana, anankiray ngezabe atolotry Jesosy antsika ea ny vaksiny, mba ho fiarovana ny tenatsika sy ny manodidina antsika ary mba hamora ny fandaminana antsika. Namana maromaro fantatra tsara nanao vaksiny aty Eropa, salama tsara ry zareo, tsy manahy ary mampirisika ny fanaovana an'izany koa izy. Manamana vitsivitsy pastora any Amerika aho, pastora amerikana nareo, miaraka amin'ny fianakaviana, milaza izy fa vita vaksiny ary salama tsara, afaka manao ny asan'i Jesosy. Ataovy ny vaksiny fa ilaitsika izany. Ny lafiny ekônomika, tsy afaka misaraka amin'ny lafiny ekônomika ny fiangonana. Ilay ny fiangonana ny mametraka paikady mazava tsara ara-toekarena ho fanonerana ny tsy vita ao anatin'ny fiboahany ary ho fanarerana zay tokony mbola ho vita araky ny fitantanana madio sy mangarahara. Aza dinoana fa rehefa sitrana sady afaka tamin'ny fiboahany ny emana de izao nanolotra fanatitra izy. Ny fanatitra am'izany dia ho an'Andriamanitra angatahana famelan-keloko ny voalohany, fa ao ambadiky ny fanomezana fanatitra dia ny fanolorana ny zavatra eo an-tanany, fanolorana zavatra hita maso. Eny ho an'izay tsy mikasiany aretina dia tokony hanolotra fisaorana an'Andriamanitra tanterahana amin'ny zavatra hita maso satria izy no miaro antsika amin'ny loza. Ho an'izay narary ka nosotraniny de ave Andriamanitsika de izao mahatsiarova manolotra ho an'Andriamanitra ho fisaorana azy. Farany de lafiny sosialy, tohizo ny tafika masina, fa tsy hoe fanatsarana ny fifandraisana ara-tsosialy sy ny fankatiavana eo am-piaraberina ihany zany, fa mampitatra ny fanjakan'Andriamanitra raha teo. Ka izao no hafatra, izao no lazainy Ave tamin'ny zanak'Israely, zay nitariany Mosesy hoy izy: lazao amy zanak'Israely handroso. De voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Lungatengulu manangenau Jesús izanakizangahari sambatemi numatukanau Nitavanja paradisa valva Lungatengulu manangenau Jesús izanakizangahari sambatemi numatukanau Nitavanja paradisa valva Simanana pavesa Namilanau Lord Jesusi Finality mangatizay Zaninanau Sambatye Simanana pavesa Namilanau Lord Jesusi Finality
mandrakizay zay mihinanao sambatra tena sambatra olo afake zay mivavake mafantatre tena sambatra olo afake zay mivavake mafantatre sambatra mino manananao mipetrakambe kamberana ituaruki mauanao wanawava sambatra mino manananao mipetrakambe kamberana ituaruki mauanao wanawava tena sambatra olo afake zay mivavake mafantatre tena sambatra olo afake zay mivavake mafantatre lungategnulo manangenao Jesosy zanake Zanahary sambatra mino matoky anao mitavana paradisa vava Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Hampandroso